afatry ny tantara no soratany Njakarandry ho velomin'ny Christophe Rabearimanana Njakarandry tapapiroana miaraka amin'ny Romina miarina fanahy nandray feo sy nanantotosa Njakarandry nandrindra ny lafiny teknika lanja nomena fity anio no andro faharoa ary to mbola ato foana ianao sady to tsy miala eo am-pandriana fa nga marary sa aitovo tsy haiko lesy fa ohatra ny tsy azoko be zany ny haiko sady ohatra ny hafahafa be zany hafahafa hoana hafahafa ho ako fa misy inona sy hitako ka be vokako ty rery lanitro tsy haiko fa ohatra ny reraka be zany sady hoe tsy ampitoromaso mihitsy no nalava zany nefa ny sakafoko aza ngery ato tsy lako zay ary ho alefa nahiako fa inona no nahinao loza ray loza rofa be voka mihitsy hainy io tovo miresaka aminao ne zahy maninona ho ianao teo tsy eno ay famokisahty akaiko aty aloha elahy tena matahotra be azy zany de zanakiza nefy tova tsy haiko fa ohatra manofo foana mila ho isan-kalina mihitsy manofo trondro sa ka nofy hafa mihitsy sady mitohy foana le izy mba tantara hoe etsy raha aloha mba omeroany kely ao anaty frigo ao azafady rasoary ty ary ny ranonao de miaino anao amin'izay araha ahoana neny ray sorika aloha ny lamosiko fa mafesatra be mihitsy zany amboziko zany neny koa nefa teneniko hoe avela ho any ho areo fa ataoko foana raha sasala am'ireo fa neny moa be kirina beko zao nefa za ihany ny sahirana rehefa misy mafoany neny ohatran'izao ka efa zatra miasa ny anaka tsy vitako ilay mipetrapotsiny ato an-trano ato neny eo ahoana fa mba iza tokoa ary neny ndraiko ohatra ny arirariranao foana rehefa mba manontany momba azy azako tiana toy ny misy tsony re izy efa fatana ny fisinao saingy nanjery anao indray maraina aza tsy nataony ka ilaiko ange zany ary neny ao mory neny mba tantaraona dia sombo ny momba anareo fotsiny azy ho fantatra hoe iny any zany anaka fa mandrasa ka ela loatra ko misy taratasy momba azy ao anaty vata ao fa aleo tsy amin'ny androm-pahavelomako nafantaranao azy andray kosa ary neny ka raha izy moa zany no lasa lohany neny dia ahoana ka raha sanatria moa ka hoe niteraka izy anohany ka mifankaty amiko le zanany na hoe misy zanatra lahiny ka tonga mangataka eto zay vao fantatra dia ahoana ary neny kay akaomakely aloha fa nietsika be mihitsy any areto mafomoko zany neny fa manino ianao andriamanitro ina reny ataoko ato nefa tsy izy vola fitanana fanafody akory sitrana ihany ianao ry neny efa saika tsy voatsipako mihitsy ny aretiko iny anaka ka zao tapa-kevitra fa olazaiko anao ihany zay tokony mifantatrao eny rery neny menanao ary fa mba ahoana tokoa aloha izy ny toanareo tamin'ilay niresahanao voly izy inona mory neny fa ohatra ny mazatra ihany ny fitansan'ny olany sy ny fahasahirana sy ny vola efa lantsika no melohan'ny fanampiany sady zay fanampiana miaro tambiny fa tambiny ahoana saika tsy olazaiko anao ihany izy tiry neny saingy tsy maintsy ambarako anao satria nanao amparitra le avavariny ao ambany antsinananao mandritry ny herinandro fa
Na tsaratsara azy dia hoe miantoka sakafo manta ry zareo. Malahelo mihitsy anaka ka dia hivavaka mafy mba hakan'Andriamanitra. Mafy loatra izay entinao amiko izao. Tsirony eny aza miteny an'izany ianao. Iza mba hitarainako raha ilozanao rereto ary ahy ha? Mitraka anaka. Ataovy ho fahasambarana ho anao felako ety. Satria amin'izay fotoana izay ny tsara fange firiko. Eny aza miteny ohatr'izany ianao fa marary be ny foka. Tsy dia isaina an'izany akory na dia 2 minitra monja aza. Dia ranomaso fitsaliana ohatr'izay foana ny namarana ny novoko sady mifokofoko voton-dranomaso hatramin'ny ondako isaky ny taitra. Tena mahagaga marina izany a. Oay, fa toa mangano hoany koa reto itovy kely. Mangina avilo fihiniko izany malalako izany. Tsy izany fa tamberina be ato an-tsaiko ireo zavatra rehetra niainana sy ny fony fahavelony. Azafady ary namofo tamandry taminao ny novoko e. Tsisy tsinonao re izany e. Fa ngamo ny olona afaka isafidy sy baiko ny nofonao tsara na ho ratsy. Lahajanahary tahaka an'izao fiainantsika izao ihany ny nofo ka izay tontolo izoran'ny fanahintsika ny tonga nofy. Fa tsy mbola nambaranao ato koa ny momba anao e. Eny tokoa. Saingy tsy mba tantara mahafinaritra sy mahaliana loatra ny tantarako fa ny azoko ambara dia mitovy amin'ilay nofo ratsinao teo saingy mba afaka nianatra ihany ka afaka baka satria mba nahita karamarama kely teny ihany indrindra tamin'ny enim-bolona tsy dia tena hoe nandamaka be teo am-pandrindra. Ka ianao ne izany no tokony tady asa tsara fa tsy nionona tamin'ny fiambenana tanàna sy fikarakarana zaridaina ary ny familiana fiara tsy naindray tato amin'ny papa e. Fa nga moa izany aminao asa ratsy e. Sady ratsy tato anga nahitanao toy izao. Eny e, ka efa nahita ianao izao dia afaka mitady hafa amin'izay. Ohatra hoe miasa ao amin'ny orinasa dia mody aty amin'ny hariva. Dia iza ny karakara an'ireo voninkazo tsy mahafoy areo dia iza koa mba ho namany dada ato. Mahafinaritra mihitsy ny aky ny toe-tsaina sy fanetretena nananao ty e. Ka isan'ny asa tiako koa angely manao an'izay mahafinaritra anao toy izao e. Izany e, misaotra ary e. Tovo ahoazay madama? Tovo moa manana baka? Eny tompoko. Dia tovo vety azo vola entina hivoatra eo amin'ny fiainana? Ka izany moa ny esana sy hifoforana toy izaoko. Ka izao ary. Sika mba efa mifanampy sy mifampatoky ihany. Misy fiara-miasa vaovao ty. Lazao aloha raha mety ho vita e. Ianao ve mety havita mikarakara taratasy trano? Fa nga mbola tsy milamina ny taratasy tranonareo e. Ka tsy izany fa izao. Izao ve mifatandrako dia hiaritra hety refleto amin'ny fetra eto a. Efa tsy hita mandrakizay io. Aleoko alaiko ny anjara fananako dia hiala. Dray mariny ty lohan'ity vehivavy ty e. Dia inona no ambarako? Raha andany efa tsy maintsy hitady hevitra dia ataony ihany io. Asa hitako ny hevitra e. Aleo mody akena dia toa lasa mboro fotsiny. Vitanao ve ho asa tsy fa tsy misy tadiavak'olona. Sady ataoko betsaka ny anjaranao e. Efa mandinika nanaovana azy rehefa vola ve dia ho alefantsika any aman'olona e. Dia gaga aminao a mantsiko. Ie, ka ahoana ranikajy e. Zavatra tsy dia sarotra ka. Amiditsika amin'ny fananany fetra dia mamorona sika hoe misy fansambahoaka sy fampiakarana rôla tany dia mila ny soniany. Dia ohatrinona ny anjarako izany? Tombanatsika ny vidiny dia ny ampahafolony ianao e. Izany kosa ve tsy kely loatra e. Efa betsaka lesy izany a. Ka izany ny tena manao ny asa rehetra amin'izany e.
sady tsy maintsy izany no fahavolombelona amin'izany. ao ara fa ny apahatelony ianao e fa aza atao ela fotsiny fa efa maika hikopakely Jazz Frank. Eny ary miandro mibaiko sy ny fanomezanao ny antota-taratasy rehetra fotsiny dia manomboka. Ka efa tonga ne ianao dia manomboka avy hatrany. Efa ao daholo ny antota-taratasy rehetra. Angamety raha tsy misy vola e. Sady misimisy zao ny ilayntsika satria tsy maintsy manasisika kely tsika fa raha hiandry ny ara-dalàna mbola milona be na mety tsy hahavita ninnininy eto mihitsy sika. Ary ianao ihany le ao amin'ny fananantany a. Tsy aza matahotra amin'izany ianao fananantsika izany e. Ka ohatrinona? Ataovy matevitevina fotsiny e. Aleo ary alaiko vetivety e. Voalavo sasatra miainy ty laka. Ny saka matory no alambolom-bava. Ho avy aminao tsy mety. Sady efa elan'ny toratorahana koa ka tsy maintsy avomaso nangatra e. Tsisy asa maina ho anareo kosa aloha eto e. Olona vendrana tsy misaina io fa ao ahodiko aty amiko dia le mpividy io nataoko fahavolombelona. Fa na izany aza tsy akan'izay tsy nisasarako izany fa averiko any amin'ny aina io lasa natria tsy ho azy izy ao aoriana ao satria tsy azo ho avelively io. Nandrasako matotra izy vao tolorako azy sao dia sanatria ho soa natoraka amboa eo koa aleo amin'izay anatona ny teba. MBS Radio nanolotra ho anao teo nirindrina fekinanao afatoneny eovabe ny fitenena misy anao fananenenany nakatony tantara nosoratan'ny Zakarandry novelomin'ny Christophe Rabiamanana Zakarandry tapaporoana miaraka tamin'ny Nadia Yans Romina miarana fanahy andray fesina natotosa Zakarandry nandrindra ny lafiny teknika lanja nomena fity mbola hitoy